dadidi. Atao tokony raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ny folo zato, ity folo. Arinona daholo reto akanjo avandry reto misy akanjo maromaro, reto indray misy fitaovam-pianarana, inona daholo reto Jenna? Zavatra angoniko raha mamoa fa tsy hanaovako tsony sady tsy ampiasaiko tsony dia omena olona. Andray! Misaotra anjeso amin'izany fisainana tsara nanany zanako izany. Ka omentsika aniza izany ireo tena mety mihitsy izany fa mahabe entana be ao anaty armoara nefa mahasoa ny hafa. I Clara Omena ny Clara ilay mpanofatra antsika. izy indrindra. Arezany ny vero. Vero? Iza koa ny amin'ny vero? Jenna, i Clara sy Vero samy mpanofatra trano, ny iray ilay ao ambony, ny iray ilay ao ambany. Samy tovavy kely eto tanàna akaikitsika eto ka amin'ny Clara ndry dia maninona tsy amin'ny Vero. Vero fa Clara sy Vero ny olona samy hafa mihitsy. Eny, mety samy hafa angamba ny tarehany. Fa ho antsika samy mpanofatra trano ireo samy olona tsy sahirakirana ry zareo. Tena afaka omena, tsara ho raha manome Clara ndry tena mila manome Vero e. Iza koa ny amin'ny Vero na olona mijery amin'ny Vero ara dia ohatran'ny hoe olona andeha amin'ny sava ireny. Jenna, izany tenenindry izany, mamenatra, nisy na eny ve izany tenintsika izany, aza miteny an'izany any olona. Ka ohatr'izany kosa ny fomba fijeriko azy ko na mamora hoe tsy mahita hoe ohatran'ny efa ava be izany paoziny. Jenna, tsy tsara tarehy ohatran'ny Clara Vero fa nataon'Andriamanitra manokana izy, mety manana toetra mahavariana koa izy indraindray, fa izany mihitsy ny anehoana fitiavana aminy. Fa indrity ve indrity dia mpanotany dia manao ohatr'izany. Dray, mpanota ahoana moa? Izay ara vao mianatra izy tany sekoly alahady teo hoe izay no hamarin'Andriamanitra, efa namarin'Andriamanitra mihitsy izay dia tsy mpanota tsony. Marina tokoa no hoe efa no hamarin'Andriamanitra, fa mitondra tena ho mpanota ihany raha ohatr'izay ilay fomba fihetsika amin'ny ramatoa kely Vero. Inona moa mampanota an'izany? Tenin'Andriamanitra ny jerentsika roa. Avy Jakoba 2:2-5 avelako indriny hamaky azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manota ka elohin'ny lalàna ho mpanota. Endry izany, elohan'ny lalàna ho inona hono raha mizatavan'olona? Mpanota. Izay ilay izy. Eny, mety hiteny izao ny hafa hoe ka moa izaho moa efa mpanotako, fa izay no nahatongavan'i Jesosy nanamarina antsika mba ho tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra tsika dia tsy hilona amin'ny fahotana intsony. Ary ny fizatavan'olona isan'ny tena fironana amin'izany fisainana mpanota izany. Tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe Jakoba 2:2-5. Fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia mpanota ka elohin'ny lalàna ho mpanota. Rehefa mizatavan'olona tsika, manavakavaka izany hoe iranona atao an'izao, iranona tsy atao an'izao. Ka ilay olona kosa nefa moa ohatran'ny efa hafa be dia tsy normal be ve izany? Normal maha olona mpanota antsika. Le nofontsika izany dia normal manavakavaka. Fa amin'ny mahapono ny lanitra antsika tsy normal izao miala amin'izany. Izay ny fenitry ny fanjakan'ny lanitra. Jakoba 2:2-5. Fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manota ka elohin'ny lalàna ho mpanota. Fa raha mizatavan'olona kosa nareo dia manota ka ho elohin'ny lalàna ho mpanota. Tsy amin'ny resaka Vero sy Clara ihany. Io aloha, zarentsika izany ireo Vero sy Clara. Iany ary. Vokatry ny tenin'Andriamanitra. Ianarantsika izany. Dia amin'ny fiainantsika rehetra andao isaina tsara mihitsy fa amin'ny tenin'Andriamanitra miteny hoe fa raha mizatavan'olona kosa nareo dia manota
ka elohan'ny lalàna ho mpanota Jakoba toko faharoa andiny fahasivy. Avereny farany ary hoe fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manota ka ho elohin'ny lalàna ho mpanota. Umbay misadidi